tena efa ho aizy ianao fantatry fa mandalo Jesosy andeha hitady azy mafy eny olona zany hoe mandady ianao olona efa 12 taona na za zao raha mbola matavitavy kely no izany vehivavy zany fa tena hoe mandady amin'ny olona mihizina tena hoe manao azafady tompony olona isa to misisisiky tony tsy maintsy zany ngeny tao hoe iny ty atao misisiky ty fa tsy ny rara iny zany rahalahy tsy ny rara iny zany raha nabavy tsy maintsy mahita an Jesosy androany kisakisannareo na andadizako ary tena tsy takaritsony fafakely ny air kozy izy miteneniny de tsy problème na tsy hitan Jesosy ary fa na lamba amin'ny fotsiny arasisy de iny no kasoa farany tatrany amin'izay ny lamban'i Jesosy niova nanomboka teo ny fiainany fa ianao vao mivavaka kely ndre mandeha nangatakasa tsy nahazo de efa menimeniny ianao hoe sampy ranga za efa nga mila misisika raha lasy raha nabavy mila maninona hoe mila misisika amin'ny fanompony raha katsahanareo tahaka mifikatsika volamena sy volafotsy de hitanareo Marisy Marta tamin'ny maty Lazarosy rehefa tonga amin'ny mpamangy mipetraka atao Maria mamangy mifahoriny endreto zay de zara raha ohatrany tsy hoe zara fa hoe misy fahoriana aloha de eto aloha tsy etsiketo Marta raha vona eny hoe tonga ony Jesosy de ozy Marta azafady ry mpamangy ilozako kely ianareo aloha fa misy tsara lavitra noho ny miandry mpamanginy eto ary amin'ny fiainana anankiray ary sangana izy tsy andry zay mpamanginy eo fa andehan'iny izy hitady an'izy hitady an Jesosy azafady asina midina ony zany mamsofery zany fa miandry izy eo ambany ao tonia hermanina azafady indrindra maika be ony rehefa sangana zany taiza moza teo hoe Marisy Marta fa i Marta lasa le fara mantsy nita koa de lasa lasy fara tsy vadiny de nitsangana i Marta fa nanao hoe andeha hitady an'iza hitady an Jesosy izy ary nahita an Jesosy voalohany Maria jana tao trano sa Marta nitsangana nandeha namonitsena an Jesosy tanao na samy mitady azy zao ary tsika afa mihitsy lalàna nitsangana nakaty am-piangonana hitady azy ary mino fa hita azy ianareo rehetrarehetra eo androany afa mihitsy ny nitsangana de nitady azy 10 minitra de tapitra ny anjarako amaranako azy sotra ihany lehilahy anankiroa tao anaty benoara efa niresahana taminareo fa mamerina le ao anaty benoara milona benoara mpivavaka kristianina be mihitsy le anankiray tsy de mpivavaka tena tsy mivavaka mihitsy nanala volombava teo amin'ilay fitaratra mety eparena fa mamerintsika mba ho resy lafy marina zany pastera rehefa nanala volombava teo amin'ny fitaratra le ray de nisy lalitra vany tany Afrika ny tantarany tsango petraka teo ambony teo de ozy le kristianina atao anaty benoara hoe rahalahy lalitra irahany devoly tonga atao anaty ao atao amin'ny tranontsika io de ozy le raha ay ny raha misy lalitra irahany de misy zany tsy revinao tsara ny anao voakany ozy le anankiray tao anaty benoara izy eo anaty benoara amin'ny anaran'ny Jesosy levina ny lalitra amin'ny anaran'ny Jesosy may izy eo anaty sady anaty benoara iny may le ray sady nanala volombava ihany no nijery tamin'ny hitany amin'ny fitaratra le rahalahy zany ina ary ty ataony ty rahalahiko ty izy le ray zany tsy leviny le ray tsy niraika mihitsy ela ty lasa ny 10 minitra ohatrany sorena le rahalahy akakapa le rahalahy to de kapo mipandry mandeha fotsy to de maty le lalitra de ozy le rahalahy hoe ela loatra ny Jesosy ny lafany anay aingana de aingana rehefa miasa ozy azonao ny afatra apitaina amin'izany ny kristianina hoe eo Jesosy de mianahana fotsiny may zao tontolo zao tonga de ao en action izy rehefa manao zavatra any kataraiky ianao amin'ny zavatra zay atao fa maty ny finoana ratsy arahana azy mino an Jesosy fa hainareo arao azy averina ihany mino an Jesosy de arahako azy fa iasa sa ty asa manomboka androany de tena ka zay nge tsy mahita rehefa pré anao rahalahy Jesosy tsy faly mahitanao hoe ifa tsy anasy mbola aiza ny anjio azy ifa tsy anasy mbola aiza aloha tsy anasa elaela fa malahelo izy mahita asy anao tsy anasy fa ianao mbola tsy pré am'le anao omena asy tahaka ny olona mena fiara nefa mbola tsy manana permis zay rahalahy ny antony ijorotsika androany ifampahirezantsika eto amin'ity androany ity raha vonona fotsiny ianao amadika amin'ny pejy de vonin'Andriamanitra anoratra tantara vaovao amin'ny fiainanao androany tsofina rano daholo ianareo mba amadika izany pejy izany vavaka itsika misaotra indrindra Jesosy
fa lehibe loatra ny famindram-ponao. Sotra indrindra tompo aravoniny zay androany amadika ampetsipiainanay satria ny marary rehetra atao amin'ny baiboly ny akamarony rehefa resy lahatra izy hoe tsy mety amiko koa zao fiainana zao de hoe ianao makanesa ty amiko zay indraindray a mba mitady anao ihany fa tsy miala eo am'le toerana nisy anay taloha efa fantatra efa mifakitinanay ny mahatonga anay tsy mety mahita azy efa fantatra efa misy toetra anay tsy mampahomby mahatonga anay tsy mety mahita azy na misy compétence tsy anananay fa zay nefa tsy mety miroso ho am'izany fiovany zany ampy zay Jesosy ampy zay say ny teny an'izany hoe ampy zay nareo hoe ampy zay avadiko ny pejy manomboka androany fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Marina ny tenin'ny pasteur teo hoe atomboka amin'ny fanasana vilia ny asa fampirimatrano lamina tsara ny tanàna ray manontolo rehefa hitanao fa matoky amin'ny kely ny olona anankiray amin'ny sasa vilia dia ataonao mpanapaky mibeny amin'ny hotely lehibe izy rehefa hitanao fa matoky amin'ny sakafo nahandro ao an-trano ho ataonao mpanapaka amin'ny be izy fa tsy maintsy miainga amin'ny kely aloha zay Jesosy ho afaka amin'ny tana mingizy dia tsofina rano amin'ny anaranao androany zay tena resy lahatra fa iova mba hita mangirana amin'izay amin'ny fiainany ho aviny Jesosy dia atao fantany fa tsy sitraka ao ny ampahory eny fanahany ratsy fanara Jesosy tsy sitraka ao ny ampahory azy fa tsy misy zany Jesosy hoe isotro mangidy isan'andro zany ary marina mihitsy miteny Jesosy fa tsy misy maizina tsy ho mazavy zany ary tsy misy nateraka ny oresy zany araky ny teninao sora Jesosy ny dera sy ny ajary ny voninahitra teo anao rery any amen. Feno tompo dia vitany anjarako dia mitsangana ny anankiray hira anankiray feno tompo amin'ny tafitafy itsangantsika rehetrarehetra dia angataka an'izany dia miditra rehefa avy eo feno tompo samy angataka amin'ny fo mihitsika dia mangataka amin'ny Jesosy hoe feno tompo mitafitafy dia zay ihany koa no anaovako velomanareo rehefa
ametraka fanontaniana hoe ao venareo satria nareo za manko ny fanontaniana ao ve de mamaly vahoaka hoe ahoana hoe tiaka ho an'ny pasteur Jodealentsika aloha vetivety de atao tiaka ho an'ny Jesosy fa Jesosy niasa tao anatin'izany zavatra de raha manaraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ianao za mino fa rariva mivoaka ny sary manina rariva aza tonga dia miasa saina hoe misy zavatra mandrirodrirotra be ny lohako zany satria manko rehefa mandre zavatra ohatraotsika de ohatry be ny zavatra tonga be ny zavatra tonga de ohatra hoe mandriritra ny lohako de nefa rahanao am'izay rehefa miravana rehefa tozany hoe mizakako be loatra izy zany aza miasa saina amin'izany fotsiny aloha fa zao zay tonga de raiso amin'inona raiso amin'ny fifaleny raiso amin'ny sorana za eo ampitoerana eo de ozy ahako ohatra nety any ty fifadikanina androany ty nety sa tsy nety ty androany ty nety ty androany ty satria izy fiovana be debe zany manomboka eto manomboka androany ary za tsy hoe vo any faraparan'le toriteniny zay vao mahita fiovana fa vao nanomboka fotsiny le toriteny de fa ozy hoe indritazako ny any fiovana ary manomboka hitako mihitsy hoe amin'ity FPVM ty zany manomboka be debe amin'izay ny anasa manomboka eto ary raha mandeha statistika tao anatin'ny renitsika sa ianao mbola tamana amin'izany hoe mampitombo isan'ny statistika ny tsy anasa zany ary na mbola tsisy ninina mitranga aloha ary ao de manana kofinona ndao ataotsika zahiry zay ataotsika zahiry zay hoe indro tazako ny fiovana de mba iraina ampinona le izy rija ngamba ny manao an'ny zahiry zay raha tsy diso tao tsangantsika rehetrarehetrarehetra de hiditra i pasteur Herzo rehefa avy eo de misy zavatra atorony kio ao misy inona rehefa avy eo ataony mampitara misy zavatra atorony pasteur eo ohatra misy tiniteny kambe rehefa tonga eo de asa mila mazoto ary resatsika ny faraparany any zay akamono zay toneny mafy ara hoe misy zavatra ho atorony pasteur Herzo eo ary fifietsika mihitsy amin'izay anao tsika misy zavatra atorony pasteur Herzo eo sady ahondreo ny lohanao misy zavatra atorony pasteur Herzo eo zay nge de miala le vizaka rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ataotsika ampinoana tsara zahiry zay ho voninatr'Andriamanitra Aduni picciolina, fanantenana mena che sembra un figlio. Paese della manala fama tu. Era penta oh. La mucchiara, la sangheta per la sangosa Francis Fiangonana, per far sambarane. Non me ne Ampandrana Vavaka, Vavaka Taninanandrano, PEJY, Bulan Koteta, Tanane Potosiatu Fiangonana, Vavaka Fiuma, Vavaka, Taninanandrano.
Namusna pupuninu na pangetana Eba futstaviane tante Titara putia de marcia tu Paisa de marcia Aksaba pu Yara kata wandai Nanu kala rentik tahun lepas Nanu mengatakan Nanu Popung stanan rakana Popung natena Aku dipinggungkan Bula topeta Karena potensial Fiangoana Rekana minta Ampandrana Patunga de minta gade Bula topeta Karena potensial Fiangoana Bacana misma Bilang padakan Ada Demi sadaka Demi sadaka Merci Karaeta Faindro tas Tak review vale Bulan tofeta Nada de potencial Ugo Panjang Fiangoana Adanya cipakakana Patungale misagana Mairuta Fiangoana Ola tope tata Nana ne patrociasu Fiangoana Ugo Panjang Fiangoana Fugate mitsagana Mitsagana Quer acabar pela pessoa E Vavaka Jesus io Misaotra anao zay noho ny fahasoavanao sy fitantananao sy ny famindraponao rehetra tonga eto amin'ity toerana ity andray fiovana sy fankagana anaovany tantaram-piainanay dia misaotra Jesosy io. Amen. Afaka mipetraka ary isika. Manaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Azakany ny tanan'izay tsy hanasy eto hoe. Tovy ambony moa e. Reo nareo zany nareo. Le olona tsy hanasa veloma maniry ny asa. Fa misy olona tsy hanasa tompoko, izy tsy hanasa ny tiany. Mety amiko zao za tsy miasa zao. Zay aloha zany mila hovaina. Raha tianao ny ahazo valim-bavaka. Le olona tsy hanasa ny maniry aloha te hiasa. Vita zany ny pejy voalohany a, nitenen'ny pasteur José Alain teo dia vadika amin'ny pejy faharoa tsika. Ny titre n'ity ndray dia hoe teo zany introduction de 10 chapitre 1 satria zay ny amin'ny boky. Dia araka ny spotsika dia hoe ankino amin'ny Jehova ny asanao dia aizany misy an'izany olona efa nioba obolana mafiry Andriamanitra mbola tsy niova kely zareo fa niova tapany tompo. Obolana fahenina ambin'ny folo ny fahatelo ray zany aloha satria zay no nankinantsika azy. Ny titre n'ity fifadiankanina ity zany dia hoe ankino amin'ny Jehova ny asanao ary believe in you will be inary dia atao pasteur mbo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra koa indraindray. Obolana fahenina ambin'ny folo ny fahatelo manao hoe
ankino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kresainao. Mamelà aloha ty amboalohany isotra manokana antsika rehetrarehetra nanatrika fifadikanana fa raha tsisy olona nanatrika teto inona moa zany nataonay enina amin'ny rahalahy eto. Fa misaotra anareo, tiaka mafy be ho anareo. Ny fampianarana amin'ny fifadikan-teniny ao anaty zany dia atoboko amin'ny tantara. Misaotra betsaka ny reto rahalahiko reto fa reto ny tena rahalahiko reto. Misaotra anareo, tsy ampy anankiray moa, tsy ao le anankiray fa raha sitrapon'Andriamanitra mety ho avy ihany izy. Dia tena mampahery anahy reto rahalahiko reto ao anatin'ny fahavariana voaingana moa namonindreniko. Eto manana ohatra misaotra antsika rehetra ny dodidodina mpahery. Misy tantara anankiray ty tantaraiko aminareo. Ny antony tenenako an'ity dia mety olona io akaikinao io ny hamonjy anao amin'le asa. Jereo nge izy possible io akaikinao io no amin'ny asanao fa efa mandinidinika izy zao. Ny valim-bavaka zany mety akaiky kely ataovy mafy paster Romia. Rehefa mitehaka tonga dia ataovy mafy. Rehefa mirava dia misy mety an-tany anao fa inona moa zany ny asanao ty dia tonga dia valio zay menao dia vitako. Ny valim-bavaka zany tonga dia akaiky kely fa io mety io no anome asanao eo akaiky eo izy zay. Fa rehefa mba omeny asa fosy ianao aza mivadika aminy satria izao hivadika mpampiasanao io olona io. Za manokana aloha le olona zany lasa piasa ka le olona eo akaikiny nampiasa azy manahirana be nge ry zareo no mampiasa olona pino marina sa diso fa le olona pino ireny lasa patron. Efa nahitan'izany ve nareo? Misy olona niaraka taminay tena voadyvoady mihitsy za tsy ampiasa mpiandry mpiomana tsonitsonitsonitsony fa rehefa mba mitena ozy dia ozy za kosa ve dia fitenina ray aman-dreny. Nefa izy amin'ny olona mipetraka hoenina mpampiasa ka alohan'ny asanao zakanao ve aloha le irahana. Jereo leo akaikinao dia mba eritreretra io no lasa mpampiasanao ianao zay mitady asa io dia io zany aniraka ndany anao metsena dia naviteny aza mitreritrerina rangaha tsika arom-biara mivavakako. Misy olona nge tsy mahazaka miasa any amin'ny asa tsy maintsy misy irahana ary tsy maintsy misy patron sy le irahana fa raha patron daholo dia izy ary nanao an'le izy patron daholo tsika dia asa tsika zalahy dia patron tsika dia miandro eto isa zany ny baiko dia izy le anankiray trinao aloha dia izy koa nray katrinao koa dia farany aza mifampibaikobaiko dia inary ny asa vita amin'izany. Misy vita ve amin'izany? Ary na zay miaraka ara dia misy ny fifanajana hoe samy paster. Fa zao ny teneniko anao, raha hainao anefa ny miaraka amin'ny olona eo akaikinao io tsy vita ny asa ihany no azonao fa fitahiana amin'ny zavatra rehetra. Iza ny mahalala raha miasa amin'ny olona io anao dia lasa vinantony avy eo. Tray fa inona tsy mampety an'izany raha mbola tsy manambady ianao zany ohatra ahoana raha tsy mampety an'izany ianao zany lehilahy ianao mbola tsy manambady dia tonga ohatran'le olona dia apetrao izy ianao toboko mipatroko dia miasa ao ianao dia misy zanaky mipatron tovovavy dia ianao koa mba mitsiritra dia ataovy tsara fotsiny no le asa. Zany ngeny nataony labany za ozy marina fa fianakavika anao fa za dia mpanomponao dia miasa fa izy efa alaiko ry zandrindry mpiasa lasa vinanto fa tsy maintsy misedra anao sy mijery anao aloha mpampiasa ty ve azo atokisana fa raha olona tsy azo atokisana aloha raha ivolana ihany anao miasa dia takan'ny olona ny fitombenanao dia mandeha any ozy izy eo tsika mantsy mila petraka amin'Andriamanitra zany zay ny tonga nanteny an'le izy hoe
tena andaotsika tena anaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa hotafiditra hiasa ianao. Rehefa hotafiditra ianao zany hotafiditra miasa dia zay ny tena hoe io akaikinao io na le ao aorinanao manotsotra indray ary ao aorina aloha fa sao dia le ao aorina liziko asako. Ary le valombavaka rehefa mirava dia hiteny le olona hoe eny koa ny fa ianao ny chauffeur ka izary izy nitadika tonga eto zany ny mpampiasa sy ny mpiasako tetavinao any ivelana hoe ato misika mba mitsangatsangana kely azy chauffeur rehetra ry tompo atsangan'ny tanany indray zay mahay mahandro sakafo rehetra izy misy chauffeur reo mahandro sakafo ho anareo anao mariazy reo misy kindry ato mpiny ihany ny tatiko tetavinareo izy marina ve zany sadisy hoe marina zany. Ary mampatsiana ty rahalahy anankiray ty zay tao amin'ny sampana netombohany nahandro vary ka raha ny sampana atao amintsika moa ry havana dia afaly mampandrehanareo fa maro andavaka taona indrindra fa ny atao fohy be zato mahery rehefa mivoaka vitsy no misafidy ny hahandro sakafo fa ny ankamaroan'ny sampana le mitana micro ny tiny ianao solo zany rangala izy fa loha tsetserana velatsia na le mitory teny fa izy any amin'le mahandro sakafo ny teny fa nisy nahita netomboan'le izy ato tsy mohaka le vary ny olona mahay mahandro vary rehefa manomboka mihoatra ny 20 ny andrahoiny ka tsy mohaka dia mahay izy dia nisy nahita lorangahy anao aloha alainay fa anao mariazy zay dia tamin'ny voalohany aloha zay foy ahoana misy karamany aho voalohany zay foy aza mandà aloha valopy dia na ray alina ary anao dia misaotra tompo hoe fa tsy mivinta be ray alina fotony misaotra ihany loha tompona izany ary dia ohatra na amin'ny frère tsy ampy fa rehefa nisy nahita izy tena zakanao le izy dia lasaka mivavale olona fa mena mora zany anao raha mpofoanina mahandro sakafo dia mahandro sakafo izy zany rahalahy zany amin'izao fotoana izao isaky ny weekend ihany miasa fa ny ambo manoka fotsiny roviana indray dia io zay ny tenin'Andriamanitra hoe zava-poana ho anareo kanefa izany dia omeny ho an'ny malala no izy na dia manino na dia matory ary izy ka zany ny teny amintsika rehetrarehetrarehetra hoe be dia be ny zavatra izay omeny Jesosy atsika fa itsika ny tsy mahay mandray. Ianao zany zao amin'izao ora sy fotoana zao dia isy anatina anao rehefa mirava fa tsy asa kosa aloha raha misy miteny anao hoe manaiky vadiko vai ianao zay kosa ngambany aloha dia teneny aloha hodiniana fa asa hafa mihitsy zay fa sao dia misy tonga eto koa satria nisy nandefa mesazy zany hoe raha tsy resaka asa zany dia ahoana dia mino aho fa ahazo ianao ary mino aho fa omeny Jesosy ianao. Za zany le patron eny tompoko amaky tenin'Andriamanitra ary tsika hitatsika zany ao amin'ny Ezekiel toko 7:30 Ezekiel toko 7:30 andininy 220 pejy 400 ka hatramin'ny 720 rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hitatsika tsangany tanan'izay efa nahita hoe lizy kotra aloha zany raha hoe anao fifadikanina tsika dia tokony normalement hoe mitondra baiboly ianao fa tsy hoe ry tompo ny vatabeako no etiketo fa efa hitanao zao fa mifady fa raha tsy mbola nitondra ianao dia amin'ny manaraka nitondra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary asehoko any amin'ny jentilisa ny voninahitro ka ho hitan'ny firenena rehetra ny fitsarana ataoko sy ny tanako
izay injotra aminy. Ary ho fantatry ny taranak'Israely fa zany Jehovah Andriamanina hatry ny andro triny ka hatramin'ny ho avy rehetra. Ary ho fantatry ny jentilisa fa nieliky ny taranak'Israely ny nahababo azy, fa satria nivadika tamiko izy dia zany nanefenako ny tavako taminy sy nanolorako azy eo an-tanan'ny fahavalony ka dia lavi-tsabatra izy rehetra. Araka ny falitony sy ny fahadisory navaliko azy sy nanafenako ny tavako taminy. Ka zao no lazain'i Jehovah Tompo: ankehitriny dia apodiko avy amin'ny fababony Jakoba ary amin'ny rako fo taranak'Israely rehetra, ary iseho ho saro-piaro noho ny amin'ny anarako masinao, dia mba hapitsiaro ny famenarana sy ny fahadisoany rehetra izay nandosony tamiko izy rehefa mandro fa izay ao amin'ny taniny ka tsy misy manaitaitra azy. Rehefa ampodiko avy any amin'ny firenena izy ary angoniko avy any amin'ny tanin'ny fahavalony, ary iseho masina eo masin'ny jentilisa aho amin'ny ataoko amin'ireny, dia ho fantany fa za Jehovah no Andriamaniny amin'ny ampandehaniko azy ho babo any amin'ny firenena sy amin'ny anangonako azy ho amin'ny taniny, ka tsy hisy afoko any izy na dia iray akory azy, ary tsy afeniko amin'ny intsony ny tavako fa hitiko ao amin'ny taranak'Israely ny fanahiko ho Jehovah Tompo. Amen. Ray masino manamasinana famarinana. Amen. Io tenin'Andriamanitra io no nomen'ny Tompo ampaherezana antsika, angalantsika lesona. Ny bokin'ny Ezekiela riavana dia tany amin'ny tany fahababona, tany zany no tamin'ny zanak'Israely babo no niantson'Andriamanitra anazy ho mpaminany. Izany hoe raha oharina amin'izao fiainantsika amin'izao zany ao anatin'le tena hoe ady mangotraka. Raha mijerytsika ny amin'ny Ezekiela fa 7:30 any dia hoe Andriamanitra nibaiko an'i Ezekiela hoe reo tolamainy reo maminany aminao reo, ataovy misy nofo, ataovy fanatina ny taolana, asiana fofonaina. Dia avy eo Andriamanitra amin'izay miteny ery amin'ny farany hoe ohatr'izao koa izy ny zanak'Israely. Amin'izao fotoana izao mety misy olona tena kivy be eto, tsanganany dia tena kivy eto hoe efa vitsivitsy izy zany kely sisa dia irava isika. Satria rehefa maheringa atsika dia efa hoe zay zany no izy tsy atao tsony. Ary be dia be ny lehilahy zay teneniny ny vadiny. Lehilahy aloha rehefa manambady dia tokony vehivavy ny vadiny fa tsy mety raha hoe lehilahy ny vadinao, lehilahy ianao, fa tsy mety. Ianao raha nga tsy hita zilananao izy ilay vehivavy, lehilahy mohako tsy zilana azy, tsy anazy. Fa ny tokony fantatry ny lehilahy aloha raha manambady izy dia tokony miasa izy. Manahirana be zany lehilahy tsy miasa zany. Ary raha hitady ny asa tena tsara indrindra isika araka ny tenin'Andriamanitra dia manaova pastera. Timoty 1:7. Raha misy maniry ny asa mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Tsy ny teny izy hoe atonontonony, tsy ny teny izy eo ihany fa ny asa tsara. Ny dikan'izany Tompo dia izao: raha tianao ny tena aomby amin'izay ataona rehetra indrindra fa ny asa dia izao: ny an'Andriamanitra aloha atao aloha. Mahita mpanompon'Andriamanitra tsy manana anton'asa fa ny asan'Andriamanitra ino foana ny ataony? Fa tena tahian'Andriamanitra ny olona izany Tompoko. Efa nisy fotoana ny fampiresahana hoe fa ahoana moa zany ny fipetraka ilay hoe velo ny filazantsara. Ohatra ny teheritreritra ve hoe za zany ve rehefa afaka vita zany ny toritena anankiray dia mahazo ray hetsy ve? Dia mitena zany velo ny filazantsara zany. Fa ny dikan'ny tenin'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra zany tsy hamenanao irery zany. Rehefa tanteraka ao ny sitrapony, io aloha ny asa voalohany Tompoko, ankoatra n'ilay tenen'ny pasteur José Alain teo. Ary ny fomba fanitsina ny asan'Andriamanitra dia tsotra. Amin'ity Ezekiel ity mantsy ny tenin'Andriamanitra tenenina dia hoe zaho izy Andriamanitra, ny fanekeko tsy miala aminareo zany, na any amin'ny tany fahababona ary nareo, za tsy miala aminareo zany. Io problemanao io ange tsy midika io hoe io nge tsy hoe io ny farany. Nao zany miteny hoe zay no izy.
miakatra ny soratra tapitra iny mihitsy ny andrasan'ny devoly jozokozy devoly tena marina ndana amin'izay ary mitsoraka etsy amin'ny 4e tonga dia makabana be any dia ozy misaotra aty amin'ny elo miaraka aminay ianao fa ao anatin'ny olana io mihitsy amin'izay anangana anao Andriamanitra anangana anao anao zany aloha tena mila mijoro ty tantara anankiray ty tamin'ny sabotsy ny henoko fa zahara tena ozy aho enjany zany miresaka amin'ilay olona ao anaty korbiara ny zavatra rehetra angalana lesona efa taizavy zany nalehanareo za amin'io sady mampahery tena zany zay ozy efa tany nosy Belleville efa tary dia ozy izy le rangah izy sady matahotra ihany za ozy ny asako za tsy indraindray ihany manao an'ity resaka korbiara ty hoe resaka le manao an'le service reny zany fa za ozy mana asa hafa manao maçon manamboatra trano misy zavatra ataoko fa za ozy nanomboka tamin'ny andron'ny Covid no nangataka tamin'Andriamanitra hoe tsisy asa atao ry tompo kinary ty atao dia nisy olona ozy tonga so dia afaka iasa lahy inona le asa karakaran'ireny olona matin'ny Covid reny eo izy miantony Andriamanitra valim-bavaka ary ty satsizy dia eo izy miantony dia ohatry ny teny tsazy ka ozy enjana be ny tantara dia hoana ity ny karama an'izany le karama ity tonga dia amina million tonga dia ozony izy asiko zany fa mieritreritra ihany izy ahoana moa zany ny arovaka ny haiko ny ao an-trano nefa menimenina tata tsisy vary ane ato tamin'ny andron'ny Covid tsisy nanao tsisy mikomandy zany anaovy trano io zany ny asa misy fa ny sainy zany mena sao dia mba tsy sitraponao ry tompo ty fa nataoko izy za zao velona somatsara fa ohatra mieritreritra hoe ozon'izy hoe ny fahorin'ny sasany ty tao fifaliako eo ange mahatonga le izy hoe tsy asosy valim-bavaka va zany sa tsy valiny samy mandinika nareo fa nahita asa aloha izy ary za ozy teneniko anao fa naniry jereo mivavaka nataony te ho any an-dafy ao anatin'ny Covid tonga hony le olona vany ny taratasy misy havanay maty amin'ny nosy be ka tsy te any an-dafy moa ny teneniny fa hoe te handeha avion izy alainy amin'ny avion ny razana any nosy be ka ianao ny voavidy anisany andeha any mandeha avion makaraza eo tsika mila may mandray an'izay valim-bavaka ve dia nefa mieritreritra koa hoe fatin'olona no alay Andriamanitra dia nanahoana ho ala nitaingina avion mahafinaritra be fa le varavarana mizongozony dia natahotra indray tena 15 million nomen'le olona nangalana n'le razana dia rehefa miverina vanony ratsy ny andro nanao detour tany tamatavy ny avion dia ozy indray izy za tsy hitaingina avion ntsony mandrakizay isika indraindray rehefa men'Andriamanitra valim-bavaka tsy mahazaka eo zao tsika mirorosaina dia ahoana zany dia valim-bavaka ve zany le mikarakara maty fa nahazo asa ozy za ozy tsy nanena tsony ny saika izy ary nanao an'ireny rehefa tsisy anao dia eo tsika ny andinika ko raha zay tokoa ara ny asa momeny tompo dia ahoana indraindray ange misy olona tsy anasa ngetany ankoanareo tena misy olona mitena inona ny asa tsy davinao zay misy tompoko na fona miteny amin'ity na mafakabine ary efa tena tery izy miteny an'io zany hoe zay asa menareo fotsiny fa rehefa titra zany hoe miasa dia mety fa miteny amintsika rehetrarehetra omeny Jesosy io fa misy zavatra takiny Jesosy aminao anankiray fotsiny
tsy makaleo miteny anazy mibebaka de misy miteny zany zay ndray ka filma na filma efa nandeha ary dia averina satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mahatsara anareo teny averina hijery ary tsika tenin'Andriamanitra anankiray satria ho tafidy zaza mahita hoe efa ho tafidy sa miasa ianao zao e Isaia 5:2-20 aiza zao misy bokin'ny Isaia ao amin'ny Baiboly aiza amin'ny Baiboly testamenta taloha ao akaiky ny enina ao aorianany tonikirany Salomona sotra tiako reto lalahako reto Isaia 5:2-20 raha hiditra hiasa ianao zany dia tia aloha tafiditra masana dia tia molo misy fady voalohany indrindra Isaia 5:2-20 akiko amin'ny anaran'i Jesosy lozany izay fatratra nefa amin'ny fisotrony divay ihany sy izay kanto nefa amin'ny fampirorona toka ihany tsy mbola nahita mpampiasa tompoko ny teny hoe mitady mpiasa manana diplôma tahaka zao mariana fa tsy maintsy olona misotro toka ny raisiny efa nahita ve nareo efa nahita teneno ary raha mahita fa ametrahako tanana zany mpampiasa zany tsy de salama ianao tompoko fa nahoany mbara raha ny rekrutena dia miteny raha mpiasa mbara dia miteny mihitsy le izy hoe tsy mahazo misotro toka le olona miservira na any mpanao toka ary ny antony rehefa mamy izy dia ambakany le mpisotro io zany kritera anankiray no tantara anankiray aloha miaraka amin'reto lalahako reto nisy taona vangina tamin'ny maly safaky maly iny tato am-piangonana dia za rery dia natsoko reto lalahako reto norangamba hiaraka za rery kosa hoe vangin'ny olona eo niaraka izay firlahy reo i pastery mahia fa izy pastery hery teo hoe pastery nda dia pastery zazeana aza mbo tafaraka amin'ireo ihany dia za zany efa miteny mba tsy za kosa miteny dia miteny le mamangy le olona dia izy firlahy fandony inao mamaly aiko zany pastery mba mahazo manoatra zany eny dia namaly teo pastery zay alainy dia vita famangina dia ozy pastery mahefa toty amin'izay le any aminao fa ndao tsika hiaraka isotro lasopy fa tsy nampaninona na fa tiako ny ralahako tsy vitehaka mafy be ho any le ralahako reo fa tsy niteny pastery mahefa hoe andao tsika hiaraka isotro toka tsy niteny zany izy zao ane isy fandraisana fanasany tompotompoka amin'ny 9 mai za dia efa mampitandranareo fa tsy tiany Jesosy zany hoe vita ny atro voatokana soamatsara ny zanakao makary amin'ny espasy aza sy natokany averiko amin'ny anaran'i Jesosy aza sy natokany fona tena mifona fifoazana tonga dia manitsy ary rehefa nahazo azy ianao fazangany tana zay mihina hoe ahazo azy izy aza tonga dia misotro toka hoe arozazy ry tompo raha afaka ny roandry ianao miala ozy le mpampiasa zay zany le fanisiana le valim-bavaka nefa ao fa le ho ataonao fa vao matafiditra miasa ianao dia manao vavoady ho an'ny pastery eryzo vazivaziny vazivazy zany fa za tsy miteny ataova izany mandana misaotra an'Andriamanitra misaotra Jesosy fa nahazo azy nisy teo aminareo tompoko tamin'ny fivadikanina ny nangatakasa ohatra zao efa nahazo azy izy zao fa mandefa mesazy ndray izy pastera tsy afaka manatrika tsony fa miasy ka tsy hita ihany zany le atao ivavaka ho anareo zay mba azo azy dia avereo hoe ivavaka reo anareo esory aby zay ry pastera hoe atao mbavaka ny ray aiza koa sa matao an'izany hoe tafiditra ny asa ndray ny mpanomponao ry tompo rehefa nandinika hono izy ongoto ao ndray hono izy ka hoy na ny tompo koa ary tena fa inona ny tena mariny fa rehefa mangataka ianao le asa angatahanao zany ataovy précis tsara teneny mihitsy hoe Jesosy asa ahafahako manompo anao
zay tetavin Jesosy zay. Mety misy asa nge miasa hatramin'ny lahady latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy lahady latsinainy talata larobia lakamisy miasa 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 ianao raha manonofo miasa miasa dia mba manontany to aiza fotoana tokony ao lahy miasa aloha zao miasa aloha zao ongotany tombo ao anao. Eo tsika ny tena hoe mila tena zany tena mitena hoe mila tena hoe za zany tena volona ve ny asa ary raha nampianarina zay zany raha volavolaina pastera dia nataon'ny mpampianatra voalohany indrindra mba hafantatrao ve fa Andriamanitra no mampiasa anao ry pastera namako kosa izy mpampianatra za zany hoe mandinika oh mon Dieu tu es mon patron. Dia Andriamanitra tompon'ny arena zany le mampiasa anahy. Andriamanitra tena manome zavatra dina raha moa zany no mampanahy. Ina mampanahy anahy izy ny tompon'ny arena. Tena grand patron, le boss. Fa raha vao tsy mahay mandray an'izay tsika vizana reraka dia ampisafidianiko nareo inona arany tianareo iza mba maniry ho chef ato iza mba maniry ho directeur ato reo ary zao avy ary ny asan'ny directeur ny karamany tonga dia 50 millions atao hoe anahy zany aloha hoe tiako zany hoe fa zao kosa izy dia tsy mahazo mamono telefônina mihitsy misy eritreritro hoe ohatrany tianao indray a izy manapa-kevitra farany ao ampiasana ka raha misy zavatra diso dia tsy ny olona ampiasainy fa izy. Fahatelo nahandro alahady any am-piangonana raha dia tsy azo ny tapahana ny telefônina zay le directeur a na amin'ny alina ary ao a na amin'ny 12 alina raha ny rava ny fivoriana dia tsy mahazy miala izy tsara ve le directeur tsara ve le directeur mariana fa izy dia ananany olona alahelo matetika mandainganareo mpiasa reo fa ny directeur ny tena tsy tianareo indrindra fa misy zavatra takina amin'ny directeur nge tsy afaka mivalavala mpiasa zany hoe tonga miditra valavalana izy tonga gardien valavalana ina ty vao tsy mahazo manao zany directeur miditra izy manao ana daholo tompoko na te miara dia tsy mahazo me manao zavady aminareo tonga dia makany amin'ny biraoana izy manao ana tompoko tsy mahazo miraikiraiky tamin'ny raha tsy mbola sy directeur izy tanoha dia hoana ny tia fa vao vaky directeur na tamin'ny fiakanjony ary tsy maintsy manao kravaty tsy maintsy manao palitao isan'andro na ny fomba firaisany amin'ny atiny ary io ny ary nanomboka ny fivoriana isika tsy maintsy miova noblesse oblige ka ina ny tianareo ny hitatsika nge dia le hoe sambatra izy fa mandeha tomobile menatrano oy mena izao mafinaritra ny directeur reny a fa ny directeur rehetra natoniko izay mitondra rehetra ny adi-tsainy ny olana taona ny ray ary le mpiasa be fa malina matsirava ianona rango tsy mavita asa mihitsy zany ny aminatin'ny sainy izy possible tsy miasa fa ny asa ny tena hoe zao manao sy ny fa anisaky ny alina dia atao hoana le zao le anina sainy mazotoa ary zay tianao directeur kanefa ny tsy directeur ihany fa zay asa rehetra ho raisinao a dia misy vokany daholo tompoko inandray ary ny tianao gardien afaka mivalavala mpiasa rehetra midira mivoa izy iny fa izy ianao dia ahoana zany fa raha misy vaky eo amin'ny orinasa dia gardien ny anontania voalohany fa taiza ianao ka nanao gardien ianao na dia directeur dia misy zavatra atao foana fa aza mieritreritra hiasa ianao dia anao vino mbatay vola vo mafy ianao raha izany misy zavaka miandry ianao ary ho an'ny lehilahy rehetra ty anankiray teneniko ty raha ray mpianakaviana ianao dia misy andraikitra tompoko raisinao ao a-tokotrano anisany asa menan'Andriamanitra anao zany
zaho nandalo fahoriana zay teo za tsy miteny hoe mamerina foana fa za makalesana mba mangataka famindrapo amin'ny lehilahy rehetra menara miteny rahalahyko tsika rahalahy rehetra ho menara ho amin'ny teny fa raha misy vehivavy 5 ao ka eo ianao raha vehivavy ny teny dia maty asiny ianao nefa manina ara tsy lehilahy le miteny za mbola tsy nandray konsomako fa ianao ny tokony tenika dia ohatrany tonga saina koa amin'ny fahoriana ve dia tsy maintsy ngongonona rehefa mamainy tiana ary zany tenen'le olona amizao tsisy fantatra mihitsy ianao zany ampahery azy anao lasa manao zao ino ary tenenina raha tena mahay miteny sy mahay mikabary ianao zange miteny aminareo fa misy mpanompon'Andriamanitra mivelona mikabary fotsiny tsy manao asa mikabary fotsiny raha manontany an'ireny asa mipikabary ireny nefa tena pikabary rehefa tafapetraka amin'ny toerany tena 1 million d'ariary zay vao mandeha dia efa momenanao ary zany le izy inona ara zao mba vitanao araka ny teny paster José Alain teo mandoko trano ve mahandro sakafo ve teneniko indray zany teo resaka pikabary mety aminao ve raha ohatra menao indray mba miteny pikabary raha tsisy mety aminao reo andao indray ary ianao atao mpanao jiro andao indray ary ianao atao izao fa manahirana kosa na hiteny ianao hoe ny asako tompoko dia le mihinan-kanina eny ambony latabatra tsy mety ianao zany le velomina fotsiny rehefa fahoriana ho an'ny olona anankiray le hoe tena mila asa omen'Andriamanitra satria ny antony dia zao rehefa voatery ny fahoriana ianao tsy maintsy manao ny tsy fanao na ianao tonga dia hoe hitady ianao Andriamanitra vonjeo andohalo misy olona ngeto sy mazaka izy aminareo zao manjaka mandohalika zangany tana zay mazaka mandohalika fa misy olona mbola zaza-pandao liliany zany aratakiny Jesosy zay mba mandohalika ianao no mahazo an'ilay asa dia tsy anao ve ianao ny dikan'ilay mandohalika dia hoe zavatra tsy fanaonao no takian'Andriamanitra tedavy mihitsy aloha fa tsy fantatra hoe ahoana zany nipetrakintsika ary eo ny tokony ilaina hoe Jesosy za ve zany manahoana raisitsika le tenin'Andriamanitra teo le resaka le Isaia 5:22 sora tompoko sora ray aman-dreny lozany ity zany ny tena nairako antsika andao rangahy hitoraka amin'i Jesosy lozan'izay fatratra nefa amin'ny sotrotoka ihany sy izay kanto nefa amin'ny fampiroroana toka ihany nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nanonofy rehefa nanonofy izy vao aingany tetantary ty dia nakany amin'ny dada ny lesona ho alaina amin'ity dia hoe mila mandray ny valim-bavaka itsika mila manino itsika dia miverina vana izy dia ozy izy le mpanompon'Andriamanitra le nandefa anazy tany ahoana ny teneny dada sahoany ray aman-dreny mila misotro divay eran'nyvery isaka misakafo satria za kely aina dia mbola reraka ay dia ozy le mpanompon'Andriamanitra anankiray rehefa reraka zany misotro divay dia isaky ny reraka izy ny olana nefany izy pastira dia lasa mividy dia isaky ny reraka narary amin'izay izy fa maninona ary io ny teny azoko tsy haiko fa io le teny tena mifona amin'i Jesosy ka le valim-bavaka jereo vingely eo akaikinareo ny valim-bavaka io akaikinao io tsy valim-bavaka ao avereno valim-bavaka le eo akaikinao io tsy valim-bavaka ao fa raha ho an'ny fahasalamana le ho an'le anankiray aza makatahaka an'iny hoe aza tao ihany kay zany le misotro divay rehefa dinihana justa maharo-parasy fotsiny dia mety tsy mety dia mila mandray an'izay zavatra anankiray zay ary ny farany ny amaranako azy
ny zavatra takiny Jesosy amintsika, ny mpampiasako tompoko dia tsy tia olona kizitina, masika, tsy azo rahamonina ao anatin'ny anankiray raha misy ny fitakiana asa dia hoe olona mahay miara-miasa aman'olona. Sanareo efa nahita asa dia hoe mandeha irery, tsy miara-miasa aman'olona ianao, fa ianao aloha zany ny zavatra takiany Jesosy. Tsy maintsy mila ny olona eo akaikinao io, tsy maintsy miara-miaina amin'io ianao, ary ny olona mateza amin'ny asa dia ny olona mahay miara-miaina aman'olona, azo irahana, azo atokisana. Mahafinaritra miaraka aminy mba hisaihony ny voninahitran'Andriamanitra. Ety mpamarahana ry havana dia izao, ny asa efa miandry ianao, fa ianao fotsiny takiana andray an'ireo fepetra rehetra ireo. Akino amin'Andriamanitra ny asanao rehetrarehetra. Mino aho fa rehefa avy eo efa misy mesazy tonga any aminao, ary raha tsisy mesazy any dia le olona eo akaikinao iny ikitika anao, andao hiasa any aminay. Jereo ve le akaikinao? Aza miteny fa jereo fotsiny e! Ny hitanao amin'izay fa efa ny valim-bavaka, ny vavaka ary tsika. Jesosy io misotranao fa nanome ho anay ianao. Mino a Jesosy fa hiova ny mpanomponao, avaka ny hira nataonay teo. Efa manomana n'ilay fiovana ianao Jesosy, fa mila mandray izay. Isaoly Jesosy rehefa niova fo dia lasa Paoly. Izahay koa ny toe-panahinay no tianao mba tena hiova handray ny valim-bavaka avy any aminao. Indrindrindrindra ho vonona amin'ny asan'Andriamanitra rehetra izay ho ampanaovinao anay, ary matoky a Jesosy fa tena tsy asa maina ny mpanomponao, fa tena hanomezesa azy ianao ka izy eo voninahitra ao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta nanaovan'izany vavaka izany, amen. Tehaka mafy be ho an'i Jesosy a. Tehaka mafy be hono ho an'i Jesosy ozy izy teo dia averitsika mafy ihany tehaka. Sa tehaka ho an'ny pasteur Herzo koa tsika ataovindray mandeha mafy ho an'ny pasteur Herzo. Raha ny tsara tsika ilay zavatra andresan'ny pasteur Herzo teo dia tena mahakasika ho an'ilay mbola tsy hanasa izay. Tena mpanangatana izy teny alolo kely teny atsangano tana izay tena kivo eto. Dia nisy anankiray roa telo efatra hitako nanangatanana dia opitera izay ndry mampalahelo izany. Ina tika vina ho an'ilay efa nasa rehetrarehetra dia ho an'ilay efa nasa rehetrarehetra dia manana eritreritra hoe zany ve to zavatra madinidinika zany ve ny resahana eo. Fa za tena nisy fotoana tena resanahitra hoe miazakazaka ao am-piangonana, miazakazaka mandeha dia mitodika jerena efa tsy aotsony le mpiangona rehetrarehetra satria maninona nandeha mafy loatra ahako. Fa tena mila verina tsy kelikely ohatran'izany mihitsy izy io. Resahana mihitsy hoe ay ve rehefa hiditra hiasa ianao mila misokatra mihitsy ny sainao hoe manantena fa Andriamanitra ny mehana asa, ay ny zavatra rehetra dia mety ohatra zany hoe le olona eo akaikinao io ihany tokoa no anome asanao rehefa avy eo. Izay ny nazavainy teo hatramy voalohany, tsy hamerina n'ilay zavatra nyteneny intsony fa mba tena hisarika ny sainao fotsiny tsika rehetrarehetra izay tonga manarika an'izao fotoana izao hoe misy lalana mety ho sarotra ao anatin'ilay izy. Mety misy tsy mora tokoa raha ho tonga DG zany ianao, mety tsy mora kanefa ny aza mijanona. Indray manko ianao tapa-kevitra indray hoe mety amika any le tsy miasa, fa zay tsy miasa toy izy zay tsy miasa aoka izy tsinana. Ka tsika mila mihinana fa ny asantsika miangetio mbola hitoy hatrany an-danitra any. Ndao ataontsika izay idiran'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka dia angony ihany aloha dia ao anatin'izay iry izay sady manao ny fanatitra antsika. Fa angony ihany izay fampianarana aloha amin'izao maraina izao. Rehefa vetsika ianiko anatina vavaka, rehefa vetsika tena ianiko ao anatin'ny fitondrana ny tenanao mihitsy hoe tia Jesosy ohatran'izao ilay toetrako tsy afahako mahita azy.
resana daholo zany fa angony daholo fotsiny aloha izay mamiampifaliana no ankasitrana indrindra ao anatin'ity tononkira ity hiaraka hiritsika misy mitarika amintsika zany raha teo a nanaovantsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra na sarotra azany lalana mitondra mankany an-danitra any a dia tsy atahotritsika na ena manoloana fa hitsoratra amin'ny farantsika.
Ira Jesosy no anjara soa. Jesosy no anjara soa izay mahafapo soa tsy manam-paharoa. Ai Jesosy ampy. Tiako loatra ianao Jesosy. Ataontsika mifotsika rehetra. Afaka mikipy mihitsy ianao fitiavana Jesosy.
misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Eny voninahitra rehetra. Amen. Dia mbola faly miarabantsika mpianaka avy amin'ny finoana ankehitriny manaraka izao fotoana sarobidy feno fahagagana izao fa dia misaotra nreto ray aman-dreny mpitandrina firmy rahalahy reto na vohy fotoana ho antsika ny rahan'Andriamanitra ampianatra fa etony tena université tsara indrindra ireto Madagasikara dia nareo mpianatra tsara indrindra mafana fo hianatra nandray an-tsoratra dia izany teny rehetra izay ny anarana tetsany raikitra anatin'ny fonareo tsirairay avy mba hoentintsika miady amin'izao fiainana izao mba ho mpandrisy mandrakizay ka dia reto nisy olona na ino Andriamanitra ny fahagagana indray dia tsy tafandromandry raha sy nanoratra ho azy dia eno tsara ny eny vaovao mahafaly izay teneny sy ambarany aminao hoe Jesosy mbola hifaly indray manolotra anao ny ampafolo ny karamako ho anao isaorako anao ny nataonao tamin'ny fiainanay sy ny asanay tamin'iny volana avril iny mba mangataka aminao aho no mba hitantananao ny asanay sy ny fiainanay ary mbola nomezanao anay fahasalamana hatrany hatrany vola 40,000 ariary 20,000 ariary ho an'ny zaza sahirana 20,000 ariary ho an'ny asan'Andriamanitra. Tsy soratra apetrako ampelantananao Jesosy ny tribunaly sy izay mety ho tio andrehetra amin'ny menina tompony ombanao amin'izany fitsaran'izany vola 5,000 ariary ho an'ny dada Gigi. Jesosy io mitalao aho mba ho afaka amin'ny gadra mamatotra azy ny vadiko ary ampodio izahay ka ilamina tsara ny tokantranoko ary mangataka aho mba ho renjaza mampinono ary ho tanteraka ny fikasako rehetra misaotra Jesosy amenna vola 10,000 ariary anaovana ny WC 10,000 ariary. Voninahitra ny ho anao ray zanaka fanamasina misaotra tompony tamin'ny tomponandro be dabe nomenao anay Jesosy io taio ny fiainako mba homeo ahy ilay vola nangatako taminao anamboarako ny tranontsika vola 22,000 ariary anaovana ny asan'Andriamanitra misaotra Jesosy io mangataka vavaka mba homeny Jesosy vola homeny anao zany rehefa tena mino anao. Ho an'i Jesosy ny voninahitra nisy mandrakizay Joba 41:3 fanatim-pihavanana amin'i Jesosy vola 20,000 ariary. Amen. Mangataka vavaka tompo ho an'ny randrianandrasana Andriamparany Olivier fa izay asa rehetra ataony dia tsy misy mety avokoa fa mampiditra problème foana. Tompo manjavolanao zany mataonao tongeto misaotra tompoko. Ity Jesosy ny ampahany tamin'izay nomenao ahy misaotra Jesosy 19,000 ariary. Tao amin'ny rihana voalohany voady fanifoazavan'Andriamanitra no tazo ahy anefany voadiko an Jehova aho raha no ny asa rehetra nataony tamiko sy ny ankohonako manolotra anjara voninkazo anio amin'ny anniversaireko androany bon anniversaire mbola apetrako aminao Jesosy ny demande visa mba ho asiko misaotra Jesosy anderoplaniny anao zany manolotra vola 5,000 ariary voninkazo. Tao amin'ny rihana voalohany ihany misaotra anao Jesosy raha izao indray vao manao tanteraka ny voady nataoko taminao mifona betsaka aminao aho tamin'ny tsy na efako izany nandritry n'izay taona maro isy lasa izay koa indro atolotro anao ny ampafolo ny karamako kely dia kely tompo fa raiso fa tena voafolo manontolo. Amen. Vola 49,200 ariary 20,000 ariary ho an'ny trano Fiangonana karakarain'ny afafi 29,000 ariary ho an'ny W eto amin'ny foibe fangatahana asa Jesosy io mitaraina aminao aho izay efa mianaka mamindafo aminay mba havonjeo zahay efa ela no nandratako efa ela no nandroaka anay ny mpampiasanay no ny fianarany zanakay nefa dia mbola mitalao sy miangavy mba ho vita ny taom-pianarany vao andeha ho aiza nefa izay mafy tena mafy nilatsaka
teny marary isakainay mahavaky fo teny vaovao vao mandray an' Jesosy Kristy izay ho ay izay Jesosy tena mba miangavy antsika mpiara mivavaka re tompoko sao mba ianao no iaran'ny irahan Jesosy izay le fampianarana teo eo akaikinao angamba izy Jesosy amonjy ny fanahinay mila vonjy tsy mifidy asa tompoko fa izay mitsy maro zany gardien jardinier irakiraka chauffeur na mpanao laksiary momaninina Jesosy amaly fitianareo ny mpangataka raha kotony menjanahary cristal efa mianaka adresy Anjanahary 2A93L téléphone 034 58 534 42 na 034 29 470 67 cristal ny anaranao ary cristal dia minofa tenao cristal atkoatra ny fiainanao menakavy io atsoatsy volona ho amin'ny fanaovana ao Jesosy vola 2000 ariary ity Jesosy ny ampafolony hofatrano 9000 ariary dia mba alovy daholo Jesosy ny trosantsika rehetra ny isan'ireo nanoratra ho an'i Jesosy tompo malala teto amin'ity 4e étage ity andro amin'ny 1er mai tao amin'ny riana voalohany tao amin'ny riana fahefatra sivy tao amin'ny riana ray riana voalohany telo ny fitambarany 12 da mianaka dia voninahitra an'Andriamanitra dia no koa mba hanoratra an'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka mba hanoina voninahitra Andriamanitra fa tsy manadino ny zanany izy fa eo anila mandrakariva dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany mbola misy anankiray efa roa taona no mahery ao no nametraka fikasana nokatra varotra kankery fa tsy mety tanteraka na dia iriko fatratra aza izy io tatoato anefa dia matetika aho no manofo mivarotra lamba sy manofo mahita olona manjaitra dia izao no mandamina ireo anaty karton misy vovo dia ahafantatra aho hoe inona no dikan'izany nofoko izany ary inona no tian Jesosy ataoko minao fa menan'ny pasteur zany tiovaliana manaraka fa izy ihany mpandika nofo eto amin'ny FPVM dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany dia nisy mandrakizay amen sotra tompoko misy filazana kely ihany ty hoe amin'ny zoma fampihoronana sy fanavaozana le fandaharam-potoanatsika isaky ny zoma eto amin'ny Taninanandrano zany io dia iompana manokana amin'ny momba ny fanambadiana ny fotoana zany dia anasanantsika rehetrarehetrarehetra ho tonga amin'ny roa ratsy diso zany dia mahafinaritra fa be dia be zavatra tena mahakasika ny fiainantsika ny zavatra tena amboarin'Andriamanitra ao anatin'izay nanafatra mokoa ihany koa pasteur José Alain hoe andeha izy noho ny amin'ilay fa antony no teneny teo dia metraka mandram-piona vetivety hony izy dia tsofintsika rano izy amin'izay lalana tsy maintsy andehanan'izay mafitaratsy ray aman-dreny dia toy ihany tsika araka le teneniko teo hoe mampalahelo le misy hoe mbola tena ao anatin'ny fahakiviana dia ny tsara nefa ny miaraka amin'ny fampitondra ny tsara nefa miaraka miara-miazakazaka ary indrindraindrindra nampanangatanana teo pasteur Erzé atsangano tanan'le tsy anasa atsangano hoe ny tanan'le anasa rehetra lefa anasa lefa manana asa zany ataovy ambony tsara efa betsaka tsika manana asa ampidino amin'izay dia sambatra tsika efa manana asa fa le tsy anasa ireo koa rehefa tratran'le fitenitenenantsika mijaly mihitsy le tsy anasa inona ny atao eo petrapotsiny lalehibe efa 20 taona milafiketo ianao nefa tsy manome asa ao azy misy zany sa tsisy aloha tena misy zany fa ndao mba hianatra anana toe-po koa mifampitondra n'izay mavesatra ataontsika tiry ty dia hiditra pasteur Njato sy pasteur Hery ndray tonga dia araka hiditra amintsika eto izy mirahalahy miara-miasa ny zavadrehetra moa aso izay tian'Andriamanitra ao anatin'izany to hiary hitsangana mba hifampitondra izay mavesatra misy mavesavesatra ve ny tananao eny zao aloha dia eo amin'ny firy zay amin'ny lera fisakafoanana mihitsy zao ary ao anatin'le ora manona kanefany iny karazany iny kio tsy afaka raha tsy mivavaka sy ny fifadiankanina dia misy zavatra mivazany eny apetrao le baiboly ataovy eo amin'ny seza mihitsy ny baiboly amin'izay nao maivana dia andao hifandray tanana mihitsy zavatra miteny aty am-boalohany fa anao an'ity irity tsika hoe hiara hivavaka isika
tsy mivadika Andriamanitra. Dia mba marika hoe andao iompopo amin'izay kivy rehetra, andao iompopo amin'izay manana olana rehetra, tsy ny tsy anasa ihany. Mba matombatsika tena eo anatra'Andriamanitra tsisy tompo sy ala fa mba ho tafahoana amin'ny androany. Raha tsisy olona mifandray tanana aminao dia mba raiso hafa aza malaintaina moa mifampitondra izay mavesatra ozy mpanao salamo izay fa zany no atanterahana ny lalàn'i Kristy. Dia ataontsika izay iry dia hitrasota tompoko fanatona mihitsy ny tena mpivoana atao voatran'izay koa nareo amin'ny koloara rehetrarehetra iny dia mifandray tanana tsy samy. Zava maurisika Yari Vavaka Chonyatra Yunulaka na weti myapi Itunyana tika maka Kiriki Sakyara siana Fatovuri avamananda Amiga nara Sisosana Ivana Tanana Yara Kadawana Amiga nara Sisosana Ivana Tanana Yara Ivana Kisi Sifadiankanina Yara Ivana Kisi Kamana Bisuka Taninanandrano Sima Chutafi Fifadiankanina Fa'anku Donalisi Ampunya Bala Amira Ampunya Bala Amira
antsika dia ivavakantsika ao anatin'izany fekira izany. Sotranao zahay Jesosy, fety fivaliana ny fonay satria raisy lahatra sahady zay fa zay rehetra tonga teto nitominao avy any amin'ny tokantrano dia mino zay fa ianao le fananomana ny tsara lavitra ho azy ireo. Mampikaikaiky ny olona ny vanim-potoana ankehitriny Andriamanitra. Betsaka ny mitanondrika, tsy vitsy no mitomany, ary misy fotoana aza Jesosy voaingana mihitsy tany amin'ny faritra fa mitaraina ny mpanomponao hoe zay ny pasteur misy fotoana tonga dia matory amin'izao fotsiny ireo zanaka ireo oneny ianao Jesosy manoloana an'izany. Androany ianao manana vahaolana tsara lavitra ho an'ireo rehetra zay mitaraitra, ho an'ireo rehetra zay mpanomponao fa marina amin'ny teninao ianao hoe ny any mpanompoko zay efa nofidiko tsy mba ho ariko. Iteny ianao androany ampianatra anay indrindra ho an'ireo manana asa. Matoky zay Jesosy androany fa lehibe lavitra ny fanambaranao Andriamanitra, ary efa niteny ianao fa lehibe ny asan'i Jehovah ka tiniany zay rehetra matoky azy. Ndreo ny vahoakanao zay matoky anao androany ambarao ny sitraponao. Mitenena Jesosy io miaino anao zay. Amen. Dia tonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy. Somary ampina kely angamba ty toky azafady, ohatrany somary ohatrany tsy mahazo aina kely azafady toky. Tonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsiraray avy amino fa ho marina aminao lay vavaka natao teo hoe zay rehetra tonga eto androany tsy misy miala maina. Misy irany zany mihitsy any zay rehetra tonga ozy dia tsy misy miala maina zany. Fa matoa anao nentan'i Jesosy eto androany efa vohoman'Andriamanitra lay tsara ho anao efa ny manin'Andriamanitra zay. Misy zatra be dehibe nefa takian'Andriamanitra amintsika tsiraray avy mino fa ny fanambaran'Andriamanitra mianambara amin'izay amintsika androany dia tonga dia omeko ny pasteur Iraka Randria Maleo Jean Erlala. Aloha tononoko amin'ny atsipireny mihitsy ny anarany omeko azy avy hatrany ny fitariana ny afatr'Andriamanitra ny am'tiany ity. Misaotra pasteur Anjato Nerina Randria mampiadana misaotra an'i Jesosy dia misaotra nareo rehetra rehetra miarabantsika. Tsy maheno ny olona rahalahy toky. Maheno Ao ve? Isa maheno? Maheno ve? Tsy maheno miteny mafy ary le anafy hoe eno mpaminara miteny mafy pasteur. Eno ao ve? Efa mafy zany zany no ny mafy efa mikikika mafy be zany ohatrany efa miantso vonjeo. Alao ty micro ty aranao raha ohatra ka tenena mafy ianao faran'izay mafy. Ao ve? Ao ve? Eny ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Be feo ihany pasteur. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa matsara eto amin'ity toerana masina ity androany zay mbola tsy eny any ve? Atao akaikaiky, atao lavidavitra, atao akaikaiky. Andro ny fiovana androany fa iova ihany koa pasteur hery manomboka androany hanomboka hiteny mafy amin'izay izy. Ao maheno ve nareo? Maheno maheno ve? Atsangano ny tanàna eny Erinana raha maheno. Tsisy manangana. Maheno ve? Atsangano eny farany Erina raha mandre. Atsangano eny farany Erina raha mandre azafady indrindra tompoko. Atsangano hoe zay mandre hoe? Fa maninona ary? Ao ve? Le etony zany somary manako fa le ariranry tsy maheno rehefa maneno be zany le avaty aloha fa le anerina zany somary tsy dia maheno le ao arinao. Iva kely ny fiaoko zany ve renareo ve zany? Zay ao ve? Eno karaha ohatry zany kosa nataoko eto mandra-piala keto ndasara aloha pasteur fa misy voadiny reto misy olona nanao voady reto sao dia misy anao ato. Apafolo karena malaky 310
vola 10,000 ariary. Zay zany ny ato a. Dia misy ihany koa atao voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra Jesosy fa tonga eto amin'ny tempolinao marina ao no nina no ny famindraponao. Ko mangataka ny fanatrehanao a Jesosy malala. Ity Jesosy misy rakim-pisaorana atolotro ho anao. Misaotra Jesosy amenna vola 10,000 ariary. Tsisy vola ny tonto. Efa milamana ny resaka. Ampafolon-karena Malakia 3:10 atolotra ho an'ny dadarandrena atoandro vola 36,100 ariary. Zay dia isaorana ny tompo fa miasa Andriamanitra. Ndahora pasteur. Maheno ve? Atsanganana any farany arina raha mandrehana. Ilay any farany arina atsanganana ny tananareo. Raha mandrehana nareo. Tena tsisy manangana mihitsy raha latoky any farany arina any. Eny alefa fa ho amboarina zany lay fandrenisanareo e. Sofinareo efa any ny teknisianina efa lasany dia tonga dia atombotsika efa miazakazaka amin'ny fotoana. Androany zay anoro lalana anareo, anoro hevitra anareo, tsy miala ato anaty baiboly tsika. Aiza? Miainga ato anaty baiboly, ao ihany ny secret rehetrarehetra eo. Fa nanino ireo olona rehetrarehetra atao anaty baiboly ireo nahita fahombiazana, fa manino tsika tsy mahita fahombiazana. Tsika tsy manaiky an'izany fa tsisy zanakiala avy eto fa samy zanak-dady tsika rehetrarehetra. Saonao zizy nareo? Ahoana ianao nazoko izay tsy azo, izay tsy manaiky an'izany. Sanareo manaiky an'izany? Tsisy manaiky an'izany tsika eto. Maheno ve nareo ny farany ireny any? Efa maheno Atsangano ny tanana hoe raha mandre. Nisaotra tompo misaotra Jesosy. Misy secret baiboly ny antony fahombiazana. Nampahomby an'ireo olona rehetrarehetra ao anaty baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka mifarana any amin'ny Apokalipsy. Zany no zaraina amin'ny rahalahy eto androany. Raha raisinareo zany tenin'Andriamanitra zaraina eto zany dia hitantsika eo ny toyany. Matio 5:. Matio 5:. Za tsy hamaky te satria raha lany andro rehefa mampianatra baiboly dia mamaky mihitsy zay rehefa any amin'ny toerana any fa voafetra ny fotoana iresanay amin'ny rahalahy eto dia dikazay mandray stylo sy taratasiny anareo dia manoratra fotsiny dia mandray noty dia any an-trano mamerina mamaky fa zany na tsara ny toe-panahin'ny kristiana Toberia raha nandray ny tenin'Andriamanitra izy ireo dia nandinika soratra masina isan'andro pasteur Anjatony Rina na marina zay voalaza na tsy asain'ny apôstôly 7:10 misy azany ny 10:10 sy ny 1:10. Nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zotom-po asain'ny apôstôly 7:10 10:10 sy ny 1:10. Fa andatsika maky an'ny Matio 5:. Atombotsika amin'ny 9:30 zany pasteur Anjatony Rina randray mampiata. Mamaky teny aloha zany eto. Matio 5:1 ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotronay na inona no tafianay fa izany rehetra zany dia katsahany jentilisa fatratra izany fa fantatra ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra izany fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Amen. Katsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Aza mananareo izy ny amin'ny asa fivelomanareo. Aza mananareo ny amin'ny tsy fahitanareo asa. Aza mananareo ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ny fiainanareo rehetrarehetra mihitsy. Ny amin'ny akolazin-jaza, ny amin'ny vola ao an-trano, ny amin'ny fiara tangenana, ny amin'ny trano ipetrahanareo. Aza manana izany fa ny jentilisa izy ny fatra piatsaka izany. Iza ny fatra piatsaka izany? Jentilisa no mikatsaka an'izany. Vola vao fo dia vola, alohan'ny atory dia vola, tsy misaina fa tsy vola pasteur Anjatony Rina. Izay fomba azahoana vola na fomba mamoetra ary dia hitadiavan'ny olona vola. Zany ny jentilisa rehefa mitady vola. Dia rehefa mahazo vola amin'izay izy pasteur Anjatony Rina dia entiny amponan'Andriamanitra. Dia vola enjana be raha madika amin'ny baiboly. Raha ny ankiray tokony andeha aloha fanjakan'Andriamanitra aloha tokony hokatsahana zay vao manaraka izany rehetrarehetra zany ny devoly aloha ny arena ety ambony tany ny asaina katsahana zay vao manaraka ho azy ny fanomponan'Andriamanitra. Zany ianao zany na fomba tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary ny azahoana vola dia amin'ny devoly zay sava. Satria matoa ny olona anankiray manam-bola hozy izy dia nitahian'Andriamanitra.
Nitaontsika hianatra baiboly mihitsy androany paster Anjatonyrina. Tsy marina zany. Lainga ny devoly zany. Fa ny Jesosy rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy mikatsaka an'izany aloha fa ndao aloha hikatsaka an'ilay fanjakan'Andriamanitra aloha tsika. Katsao aloha fanjakan'Andriamanitra fa ozy izy Jesosy ny teny teo paster Anjatonyrina rahalahy akosarana babiko tiako indrindra dia hoe fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany. Tokony ho anao zany. Tsy ny jentilisa ihany ny tokony hitondra V8 fa ianao koa. Tsy ny jentilisa ihany ny tokony hanana trano. Tsy ny jentilisa ihany ny tokony mba hiadana. Fa ianao io koa fa zao fanjakan'Andriamanitra aloha no nasian'Andriamanitra katsahana. Raha mamaky ianao ny momba zany fanjakan'Andriamanitra zany. Inona ary zany fanjakan'Andriamanitra zany? Io tsy haitsika kristianina zany. Tsy haitsika hoe inona natao hoe fanjakan'Andriamanitra. Inona ary zany? Tadidio tsara fa Jesosy nampianatra le vavaka lafatra indrindra. Antony ataontsika ny tapany voalohany. Rainay eo zay any an-danitra ho amasinina neny anaranao, tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ity atany tahaka neny an-danitra. Atreo ihany aloha. Atreo ihany koa ny ilatsika. Ho tonga aneo izy ny fanjakanao. Mifamakytsika an'io vavaka nampianarin'i Jesosy io tsy haitsika. Fa zao mifamaky an'io ary na mifanoratana azy dia zao atao ane sitraponao ety an-tany. Zay vao tahaka ny any an-danitra. Ny ety an-tany zany manao sitrapon'Andriamanitra, any an-danitra ve manao sitrapon'Andriamanitra sa tsy manao? Manao sitrapon'Andriamanitra ny vahoaka rehetra zay tonga any. Dia dika zay tsy maintsy manao sitrapon'Andriamanitra tsika aloha ety an-tany. Ho tonga aloha fanjakan'Andriamanitra zay vao afaka manao sitrapon'Andriamanitra ianao. Fa le fahatongavan'le fanjakan'Andriamanitra mihitsy tsy hain'ny olona paster Anjatonyrina. Hoe ahoana ny ahatongavan'izany fanjakan'Andriamanitra zany? Dia nisy fariseo anankiray ampianatra anareo zay natao hoe fanjakan'Andriamanitra. Katsahana mihitsy aloha. Tsy maintsy tadiavina io na tianao na tsy tianao. Aza mitady zavatra hafa aloha androany. Andao hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa rehefa azonao io androany hitanao eo toy any tantara. Nisy fariseo anankiray paster Anjatonyrina rehefa nanontany an'i Jesosy. Tsy azo mihitsy zany fanjakan'Andriamanitra zany dia hoe rovina no tonga zany. Ahoana fiseho zany? Any amin'ny Lioka 7:70 misy an'izany dia ny 9:20. Vakio rehefa any an-trano ianao dia manoratra fotsiny fa tsy hamaky an'izany tsika fa lany any reto. Nisy fariseo nanantana an'i Jesosy dia ozy izy hoe rovina no avy zany fanjakan'Andriamanitra zany. Dia sao navalin'i Jesosy anazy. Hainareo ve? Ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy tsy ary na aty na atsy sy ny sisa fa aiza ny fanjakan'Andriamanitra? Aiza? Ao anatinareo fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay zany ny zavatra katsahana voalohany indrindra raha nabavy tiako indrindra dia zao ataovy aloha zay atonga an'ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ao. Io mihitsy tsy mety tafiditra amin'ny kristianina. Tsy mety tonga ao anatin'ny kristianina anika valaka asiketraka ny kristianina. Dia zay ny tena mampalahelo indrindra. Ahoana ny atonga an'ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatsika? Ny ipetrahana zany fanjakan'Andriamanitra zany aloha dia tsotra be ihany. Aiza ny ipetrahana ao anatin'ny tenanao raha ao anatsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ao anatin'ny fo. Tsy any anaty tsinay na anaty vavony fa ao anatin'ny fo. Tsisy resaka siansy ty fa resaka ara-panany ampianarina anao androany. Ozy izy ny any amin'ny obolana 4:17 any hoe tandremony fonao mihoatra izay tokony ho tandremana fa avy ao no evin'ny aina. Ny fo mila tandremana voalohany indrindra mihitsy raha lahiko sy raha nabavy. Mila tandremana ny fo satria avy ao ny evin'ny aina. Voalohany indrindra. Tsy le arena ny tandremana. Tsy zavatra hafa ny tandremana. Tsy ny tenanao fa ny fo aloha. Tsotra be ny antony tonga ny tenin'Andriamanitra hoe ao mila tandremana satria ao ny diran'ilay fanjakan'Andriamanitra. Azonareo ve? Ao ny diran'ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ao. Ka raha vao ratsy ny fonao tsy miditra zany ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy fanjakan'Andriamanitra zany hilatsaka ao anatinao ao. Ny dikan'izay rehefa tsy mifanjakan'Andriamanitra milatsaka ao dia ny fanjakan'ny devoly. Dia rehefa mifanjakan'ny devoly ny tonga ao anatin'ny fon'ny olona anankiray dia lasa manao foana ny olona anankiray. Fa tsy zany ny atsika fa mifanjakan'Andriamanitra aloha naseny katsahana voalohany indrindra. Dia zao Andriamanitra raha namorona ny olombelona. Zao ny lazaina any amin'ny Genesis 1:9 ny 9:20.
manoratra fotsiny no hainao fa za tsy hamaky teny fa lany amin'izany manokatra baiboly eto ny antsika fanetrana ianao mamina manana dia rehefa hitanao amin'ny manaraka dia atsovy hoe tsy azoko le teto pastera fabi kely voafetra ihany koa fotoana iresahana eto. Genesis toko voalohany 2:4 dia zao hozy izy Andriamanitra hoe andeha isika amorona olona tahaka atsika araka ny endritsika. Andeha isika amorona olona tahaka atsika araka ny endritsika. Azonareo ve zany? Dia ny olona mieritreritra fa hoe zany Andriamanitra zany zany dia mitovy amin'ny pastera hery ny anarako na hery lala mety daholo. Ohatrana zao tsy fantatra na ohatry ny pastera Romina, ohatry ny Herzona, pastera Anjata, na ohatry ny pastera Mahefa. Io ny tsy azon'ny olona, tsisy resaka araka siansy teo na ara-nofo fa ara-panahy ny resahantsika eto. Azonareo tsara ve? Ara-panahy ny resahantsika. Ny toetran'Andriamanitra dia zao teneniko anao Salamo 119:68 dia hoe Andriamanitra dia sady tsara no mpanao tsara. Zany ny toetran'Andriamanitra zany raha tsy fantatrao. Sady tsara izy no mpanao tsara. Ny Andriamanitra ivavahanao dia mpamindra fo. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra mpamela helika. Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana zany ny Andriamanitra ivavahanao. Azonao ve? Andriamanitra tia manampy. Karaha namorona anazy zany Andriamanitra dia noforoniny zahako hitovy endrika aminy. Dia tsy inona akory zany fa noforoniny ho tsara tahaka an'Andriamanitra ahako. Ny namorona an'Andriamanitra anao io zany dia zao anao tsara sady mpanao tsara ho tia, ho manam-pitiavana, ho mpamindra fo, ho mpamela heloka. Zany namorona an'Andriamanitra anao io. Azonao ve zay? Tsy maintsy izay aloha fa amin'izao fotoana izao ny kristianina sady ratsy ny mpanao ny ratsy. Manaraka ny toetrany devoly ka hozy izy Jesosy ianareo izy izy dia tahaka ny rainareo. Nanahaka ny rainareo. Devoly rainareo. Tsy izany mamenatra zany. Fa ny kristianina sady ratsy no mpanao ny ratsy, tsy mpamindra fo, tsy mitovy toetra amin'Andriamanitra. Azonareo ve? Tsy izany nefa namorona an'Andriamanitra atsika fa mba hitovy toetra aminy. Hitovy toetra amin'Andriamanitra. Raha nananatra ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina atao Galatia, atao Efesosy, Efesianina toko 4 manomboka any amin'ny 2:20 dia hatrany amin'ny 4:20 dia zao ny teneniny mba hialanareo amin'izay ny toetranareo taloha izay miharatsy. Azonareo ve? Dia mba ho tafianareo amin'izay ny toetra vaovao araka an'Andriamanitra. Hitanao ve zany Efesianina toko 4:20 zany? Ao amin'ilay 4:20 ny tiako vakinao raha mba hitanao. Araka an'Andriamanitra. Tsy maintsy miverina amin'ilay namorona an'Andriamanitra tsika. Toetran'i Jesosy moa zao mba teneno ana mianara amiko fa maninony Jesosy? Malemy fanahy, tsy miavina po. Midika an'izay zany dia tiany Jesosy hitovy toetra amintsika. Ianao ve mba malemy fanahy? Ianao ve le mpitabataba rehefa ao an-tranao? Ianao ve le kizitina tsy azo rahamonina eny amin'ny fiarahamonina eny? Ianao ve le masika be? Tsy toetran'Andriamanitra zany. Ianao ve le mihirim-belona? Volanao mipoketranao feno vola fa tsy mafoy ianao na dia 2 arivo aza. Ho an'ireny madinika ny tompo ireny. Tsy toetran'Andriamanitra zany. Midika an'izay zany, reo vao tsy izay ny rahanao dia tsy tafiditra amin'ilay toetran'Andriamanitra ianao. Io toetra namorona an'Andriamanitra anao io tsy maintsy ampidirinao anatinao aloha. Nanana an'izay toetra izay daholo ireo olona ao anaty baiboly ireo fa teneniko anao. Voalaza Genesis toko 5:20 ny 7:20 fa naninona ny lasan'ny Jakoba ilay tsodrano izay tokony ho an'ny Esau satria Esau ny lamatoa ary Esau mihitsy no naseny Isaka nanomana an'ilay hanim-py hitsofana rano anazy. Fa maninona ny lasan'ny Jakoba le izy? Dia tsotra be mivaliny ao amin'ny ao amin'ny Genesis toko 5:20 io ny 7:20. Dia nitombo izy rezazy ireo. Fa Esau dia lehilahy mpianefitra mpihaza.
fa Jakoba kosa dia lehilahy inona lazainy ao anatin'ny baibolinareo lehilahy ahoana lehilahy tsara fanahy zany na tonga nitsodran'ny Isaka lasa ny Jakoba satria Jakoba olona tsara fanahy mitovy toetra amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitsodran'olona ratsy fanahy zany. Jerevy tsara ne na nyratana an'le hoe manaovy any-pia itsofa ny fanahiko rano anao. Itsofa an'le toetra tsarako rano anao. Nanana zany toetra zany daholo reo olona anaty baiboly reo. Raha mamaky ny nomero io toko 220 ianao. Any amin'ny 9:2 any dia zao lazainy tenin'Andriamanitra Mosesy ozy izy dia lehilahy nalemy fanahy indrindra ny oatra amin'ny olona pasteur fa misy marary angambany eo ambany eo mila mpiandro vehivavy amin'ny deuxième étage maromaro mitondra akanjo tsisy vola aloha anatiny ty fa mpiandro maromaro zany no angatana mba hidinao ambany eo vehivavy ao amin'ny rihana faharoa zay mitondra akanjo tonga dia manao asa zany ndao azy zay daholo ny toetrandreo. Anisany natonga an'Andriamanitra tsy nakasitraka amin'ny fanatitra-kaina. Rehefa samy nanao fanatitra izy mirahalahy dia tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny an-kaina. Tsotra be ny atony tsy nakasitrahan'Andriamanitra amin'ny fanatitra-kaina. So ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsara toetra ianao moa tsy tokony ho miramirana fa. Ianao anie ratsy toetra. Ianao anie ratsy toetra, ratsy loha ianao. Zany tsy nakasitrahako ny fanatitra ao. Zany na tonga an'Andriamanitra tsy nakasitraka ny fanatitra-kaina. Dikan'izay zany ratsy toetra-kaina matoa tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Jerevy tsara ny hafetseny Elisa rehefa nisaraka tamin'ny Elizy mpanjaka 2:2 any an-trano ianao mamaky anazy dia vakio manomboka any voalohany ka hatrany amin'izay azahoanao anazy any. Mpanjaka 2:2 dia manomboka any voalohany any dia vakio hatrany amin'izay azahoanao azy any. Fa zao ny tantarany Elisa rehefa hisaraka izy mirahalahy dia hozy izy Elisa hoe hozy izy Elie eto misaraka tsika fa hiakatra andeha hisaraka aminao. Tsy nety ny aly Elisa ho any Jeriko za ho any Jordana za dia nisy tanàna anankiray koa tsy tadidiko izy teo Jeriko Jordana dia Betela ho any Betela hozy izy tsy nety ny aly Elisa dia hozy izy Elisa hozy izy Elie farany hoe hisaraka tsika mirahalahy angatao zay tianao. Tsotra be ny nangatahany Elisa meo andraha ny anjarandroa amin'ny fanahinao. Jerevy ny nanratana azy eo fa aifa zanatsoratra tsy mitovy amin'ny aifa rentsoratra io. Aifa zanatsoratra ny nanratany an'io fa tsy aifa rentsoratra. Dia zao ny lazainy Jaona filazany tsara araka ny Jaona 4:4 Andriamanitra dia aifa lehibe fanahy masina zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy kely. Tsy maintsy olona mitovy toetra amin'Andriamanitra no afaka mivavaka aminy. Tsy maintsy mitovy toetra amin'Andriamanitra ny olona mivavaka amina Andriamanitra. Zay mahatonga an'le hoe tsy maintsy miverina amin'ilay namoronana an'Andriamanitra atsika aloha tsika. Tsy maintsy mitovy toetra amin'Andriamanitra. Zany daholo ny lalana nandehanan'ireo mpanompon'Andriamanitra be da be reo. Jerevy tsara Josoa rehefa nametrahan'i Mosesy tanana dia mifindra tany amin'ny Josoa ny fanahy Mosesy, ilay toetra Mosesy, ilay atsara-panahy Mosesy iny satria izay namoronana Andriamanitra anazy. Azonareo ve? Zay toetra zay tsy maintsy ampidirinao ao anatinao aloha. Mila miovy ianao manomboka androany. Zay fampianarana anadety teo. Mila miovy ianao. Za tsy ampanantena anareo zavatra be da be faharoa fotsiny tenin'Andriamanitra. Mila miovy ianao. Verena amin'ilay namoronana anao. Verena amin'ilay tenenan'Andriamanitra anao hoe tsara sady mpanao tsara, olona malemy fanahy, olona miantra olona manenina ny amin'ny zavatra tsy nentina tao. Zany ny tadavin'Andriamanitra aminao. Rehefa tafiditra ao anatinao zay toetra n'Andriamanitra zay, zay tsy maintsy trandrahanao voalohany aloha. Ny apôstôly Paoly dia nananatra mafy an'izany na ny Efesianina na ny Kolosianina dia niteny izy tsy maintsy reto toetra reto mitafianareo izy Paoly. Mitafia amin'izay famindram-po, fiantrana, famoram-panahy, falemem-panahy. Zany ny tadavin'Andriamanitra amintsika aloha. Zay ilay fanjakan'Andriamanitra anankiray zay tsy maintsy ampidirinao ao anatinao. Tsy maintsy zay aloha. Fa rehefa tsy zay ny tafiditra ao dia mifanjakan'ny devoly ny tafiditra ao. Raha voenao zany ilay masika be
mila miovotsika reo voinao le mpitabataba reo voinao le tsy fantatra otrany ahoana daholo zany toetrany olona ratsy zany dia tady fa fanjakan'ny devoly zay ny ao anatinao fa tsy fanjakan'Andriamanitra. Mila ampidirinao anatin'ny fo zay, tsy maintsy madio fo fa ny fo ihany misy maso ijerevana an'Andriamanitra. Rehefa madio fo dia afaka miditra ao amin'izay le fanjakan'Andriamanitra zay asian'i Jesosy ka tsahantsika. Rehefa tafiditra ao anatinao zay toetra namoronan'Andriamanitra anao zao dia zay vao milatsaka ao anatinao ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy misy fanahy masina milatsaka amin'ny olona anankiray raha mbola masika izy. Meko anareo mitoko sy andininy zay rehefa avy eo. Raha mbola masika ny olona anankiray, raha mbola mpitabataba ny olona anankiray, tsy manana ny fanahy masin'Andriamanitra zany izy. Na dia tsy misotro toaka intsony ary izy, na dia tsy mandeha dadarabe intsony ary izy, na dia tsy manambady afa-tsy anankiray intsony ary izy, na dia tsy mihinam-paraky izy, na dia tsy mamadika izy, na dia voatandriny daholo ary. Le hitantsika amin'ny andavanandro ireny io fa tratraka tao anaty barana indray very. Kanefa tsy manana le toetra namoronan'Andriamanitra anazy izy dia tsy manana ny fanahy masina zany olona zany. Ary zay mampatahotra amin'ity manara-dian'i Jesosy ity, fa manara-dreny rano daholo ny akamaroan'ny kristianina tsy fantatra intsony hoe izy ny olona anankiray iny rehefa mametra tanana pasteranjatony ireny. Hoe mbola manana ny fanahy masin'Andriamanitra ve ny olona iny? Tsy maintsy miverina amin'ilay namoronan'Andriamanitra anao ianao, zay vao milatsaka ao anatinao ny fanahy masina. Rehefa milatsaka ao anatinao ny fanahy masina dia izy ny tenin'Andriamanitra, zay tarehin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Reo vao tsy misy fanahy masina mitarika zany ianao, mampamangy any amin'ny losifera. Tsy misy hevitra mihitsy, tsy maintsy miverina amin'ilay namoronan'Andriamanitra anao. Dia ny fanahy masina amin'izay jerevy tsara ny Genesis toko voalohany andiny voalohany sy ny faharoa, zao lazay ny tenin'Andriamanitra ao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany ozy izy dia foana sady tsy nisy endrika, ary aizina tambonin'ny lalina. Ary ilay fanahy masin'Andriamanitra na fanahan'Andriamanitra efa rentsoratra nanorata azy ao nanomba tambony rano. Rehefa foron'Andriamanitra ny tany dia mbola tsy nisy endrika, mbola foana ary mbola maizina, zavatra ratsy eny zany. Nefa ny Genesis toko voalohany andimy faraka amin'ny telopolo miteny fa hoe zay rehetra nataon'Andriamanitra dia indro tsara daholo. Dikan'izay zany raha mbola ratsy izy teto. Azonareo tsara? Raha voaforona zany ny lanitra, voaforona ny tany dia ny tany mbola tsy nisy endrika sady foana, zany hoe mbola ratsy zany. Dia zao no lazaina ny andiny faharoa hoe ary ny fanahan'Andriamanitra ozy izy nanomba tambony rano. Mbola rano nisy teto ambonin'ny tany fa tsy mbola nisy tany tamin'izany fotoana zany. Dia rehefa dikale nanomba dia zao niaro nanarina ozy izy Jesosy tahaka amin'ny fanombany renako ny zanany eo ambany elany. Manomboka anareo zany hoe arovany ny renako ny zanany eo ambany elany. Dia tahak'izay nanaovan'ilay fanahan'Andriamanitra ny planeta tany aloha. Dia any amin'ny andiny fahatelo amin'izay Andriamanitra ny an-danitra any izy no miteny hoe misy hazavana. Nisy sa tsy nisy? Nisy ny hazavana. Zany ny fiaraha-miasan'Andriamanitra. Izy matsy niteny hoe andeha isika. Genesis toko voalohany andiny faha 4. Andeha isika morona olona tahaka atsika araka ny endritsika. Dika le isika dia zao farafahakeliny misy anankiroa eo. Sa tsy marina zany? Zavy miresaka eto andeha isika anao any nefa zareriny eo. Misy miresaka aminay eo. Iza raha le miresaka amin'Andriamanitra eo? Azavaiko aminareo izy fa tsy antananareo. Andriamanitra any an-danitra any no miteny aoka ny ranomasina samy amoaka zava-mananainy araka ny karazany avy. Dia dikan'izay le fanahy masin'Andriamanitra namona le planeta tany no nampisy an'iny. Dikan'izay zany raha tsy mbola finosin'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina amin'ny planeta tany dia na miteny azy Andriamanitra any an-danitra any dia tsy nisy teo. Azonareo ve izy? Ny fiarahan-dreto anankitelo reto no maha-Andriamanitra an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Reo vao tsy eo ny ray amin'ireo dia tsy Andriamanitra ireo. Ka raha mibaiko azy Andriamanitra any an-danitra any nefa le fanahy masina tsy eo dia tsy nisy neninina mipoitra teo. Ka raha hibaiko zany zao Andriamanitra aminao hoe tongava aminao arak'izay inonao, ka le fanahy masina raha tsy hainy aminao.
iza nampitsiry an'iny eo retirety fotsiny tsika mianakafo zany ny tena problema ny kristianina dikan'izay tsy maintsy mandray fanamasina ianao fa zay tarihan'ny fanandriamanitra ihany ny zanak'andriamanitra zara ny zanako miteny anao hoe dada meo 1 million omeko satria zanako fa raha mivoaka mivavady eo misy mangataka hoe omeo 1 million paster fa tsy voalohany ekolasin-janako tsy afaka ny amenao satria za tsy fantatra ianaoko na iza midikan'izay zany ny zanako ihany nomenao zavatra mitovy daholo tsika rehetrarehetra reo dia tahaka zany Andriamanitra zanany ihany no mahazo zavatra rehefa mangataka fa tsy dia olona tsy talisitra rehetrarehetra ty mangataka dia azo valim-bavaka daholo ny zanaka ihany no mandova ny lanitra rehefa ratrizay nefa mifanjakana ny lanitra izy dia hoe tahaka ny etỳ an-tany ihany ny any an-tanitrany rehefa tafiditra ao anatinao fanjakan'Andriamanitra etỳ an-tany azo antoka ny any an-tanitrany raha lasa rana vavy fa le fanjakan'Andriamanitra tsy tafiditra ao anatinao mihitsy ny problema amin'Andriamanitra dia hozy izy didy alfa hoe mivavabavampona ny akamaroanay ianareo ve iniriny maninona aby tsy tadidy tsara ny tonina izy iny be tsara velatsy zany le hira dia mahafinaritra be aloha mahita anareo mirodorodo be eto fa mampalahelo engane mba tsy anareo le mpanadio latabatra fotsiny sy tabio madio ny tabio rehefa tonga ianareo na misy mbovoka rio madio mialy eo manamaivana miasan'ny atam-piangonana fa tsy zay ny tanjotsika fa ahoana ny atonga anareo aombo manomboka androany dia atorona ianareo sekret tsy maintsy miditra amin'izay tsy maintsy miditra ao anatinao fanamasina tsy miditra ho aho io nanao inona ianao nanao inona rehefa tsy fanamasina io no milatsaka ao anatinao dia loavan'izay ny toetra an'Andriamanitra rehefa mitafiditra ao anatinao amin'izay le fanamasina ay fa lehibe nanoratany azy zay Jesosy Kristy vao miditra ao anatin'ny fonao ao tsy misy Jesosy miditra ao zany raha tsy efa ao fanamasina sy le toetra namoronan'Andriamanitra anao tsy misy Jesosy zany ao anatinao fa haitsika daolony le vavaka lehibe zay ao anatinao noho ny amin'izao tontolo zao raha Andriamanitra momba atsika hoy izy natohatra atsika ka le Andriamanitra raha tsy mombanao kizy nino no voatohatra ao eo mandroaka devoly ianao dia tsy miala ny devoly satria le Jesosy Kristy raha tsy ao anatinao ao devoly ina no voarokanao ianao vao ihany masika velona ny oatra zany mivavanao ny ala tany an-trano tonga ry ianao androaka devoly dia mezany devoly fotsiny ka mitovy toetra amin'ny devoly eny ianao dia hozy izy le paster anankiray zay rehefa naton'ilay madama anankiray paster mba hitam-bavaka any mivadiko fa tena misy devoly ahoana raha nabavy misy devoly navelako ao mihitsy izy aloha izy eo mba hita ao mba hibanky volony zana sy andro sakafo ao za dia ampiangonana ny andro toko-piainako za manompo an'Andriamanitra tsotra be valin'le paster teneniny anazy samy misy devoly nareo mivady satria ianao tsy manaraka ny sitrapona mietreritra fa makatea ampiangonana ianao mandeha manao tafika masina manao ny asan'Andriamanitra dia hoe akasitrahan'Andriamanitra any mila mitandry antsika raha lasa ranabavy fa tsy mora ny any amin'ny elo tsy mora ny eny amin'ny elo engane mba tsisy hoantsika rehetrarehetra fa fakahitany daholo rehefa ratrizay za mety tsy atadidy anareo fa nareo matadidy io paster hery dia mba tsovy fakahitsika rehefa any za manakambara koa rehefa any misy olona tiako ho hita any dia resaka amiko kely mihitsy rehefa any ratrizay zay tsy maintsy hoanika tsy maintsy zay nataonao zay Jesosy Kristy vao miditra ao anatinao ao ka ampianariko anao androany natao hoe mivavaka raha voalazany Jakoba 5:5 dia zao ny teneniny fiasa mivavaka mifampivavay ianareo mba hasitrana sy ny sisa dinganiko fa mitapa-faharoa fa fiasa ny fivavaka ninona hony marina ny maninona mahery indrindra fa ny problema any tsy marina ny kristianina mandeha mivavaka tsy misy kristianina marina zany mandeha mivavaka nefa mba mitsiriritra ny Eli dia olona tahaka atsika ihany maketsy makaroa aminany mivavaka dia niantona ny orana 3 taona sy tapany javaka dia latsaka ndray aitsika tsy enjery zany zay le ny tenako tena mijona 4:4 Andriamanitra dia fanamasina ka zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'le toetra namoronan'Andriamanitra anazy zay no vahazo valim-bavaka dia jerevy tsara ampianariko anao natao hoe mivavaka androany Eli ozy izy dia olona tahaka atsika ihany fa saingina hery mivavaka sy ny sisa fiasa mivavaka ny marina no mahery indrindra ampianariko anao natao hoe marina
fa reo olona rehetrarehetra ao anaty baiboly reo dia olo marina daholo reo. Matio 7:7. Matio 7:7. Sao dia mba azo ny paster anjato fa kina vetivety zay raha azo azafady indrindra paster. Matio 7:7 dia ny 9 izy teo 49 13:49. 13:49. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tahaka izany koa ny atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Rehefa ho avy any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy Kristy dia zao ny teneniny hivoaka ny anjely hanavaka ny mitovy toetra amin'ny Kaina sy mitovy toetra amin'ny Abely. Azonareo ve? Hivoaka ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Dia raha tsoahantsika zany le marina dia inona ny dika? Tokony hoe raha ohatra hoe tsoahantsika eo le marina dia hivoaka ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny hainareo ve? Hivoaka ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny tsara fanahy raha lahy sy ranabavy. Le tsara fanahy ne ka le toetra n'Andriamanitra takinany aminao sy takina ty amiko e. Ho avana zany ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy rehefa ho avy ny anjely dia nitoy amin'ny paster Anjato 50 dia hoe ka zay rehetra 50 amin'ny anaran'i Jesosy dia atsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy any no isan'ny fotoamanina sy ny fikidroa nify. Zay. Ny olona ratsy fanahy zany makaizy any amin'ny elo, na dia nanompo an'Andriamanitra tahaka ninona azy ianao, na dia niazakazaka tahaka ninona azy ianao, reo vao ratsy toetra ianao, tsy misy fitoerana ho anao zany any an-danitra any. Fa ho avy ny anjely hanavaka mbola ety an-tany ianao ratsy fanahy. Ka sao dia menimenina amin'ny Jesosy hoe zay ne ilay nandroaka demonita amin'ny anaranao, zay nanao an'izao, zay nanao. Hoy izy Jesosy tsy mahafantatra anao, anavitaiza anao, anavitaiza. Hitanareo le tsy nanao akanjo fitafiana tao amin'ny fampiakaran'ondry, fampiakaram-bady. Iny ane ka olona ratsy toetra ny tiany Jesosy tenenina amin'iny. Rehefa tonga teo le olona mba nanatrika an'ilay fanasana fampakaram-bady dia nisy anankiray tsy nanao fitafiana fitondra amin'ny fampakaram-bady. Satria olona io dia zao tsy nanao fitafiana mitovy toetra an'Andriamanitra. Ny atao hoe hitafio Kristy Romana 7:4 dia zao ianao le mitovy toetra amin'Andriamanitra. Dikan'izay zany hoe mitafy an'i Jesosy dia mitafy ny toetra an'Andriamanitra ianao. Azonareo ve izy? Tsy maintsy mitovy toetra amin'Andriamanitra ianao. Dia raha ho avy zay ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Dia ntaony hoe verenantsika leny amin'ny Jakoba 5 e. Jakoba 5 teo, leny 9:40 tapa amin'ny B. Safaty kely vetivety a. Ilaina maika eo amin'ny deuxième étage ny porte 220 iravavidiana promotion feon'Andriamanitra. Ratsy zany zany feon'Andriamanitra teny nanana farany zany a. Dia mba ilaina kely hidina ao amin'ny deuxième étage porte 220. Porte 201. 220. Avy ianareo sa tsy aloha arakareo ve sa tsy arakareo? Rehefa tsy arakareo tsy afaka ny andray fanontaniana androany fa amin'ny fotoana manaraka sakano rehefa ombany eo dia afaka miresaka tsika. Hony e? Fa tsika rehetra izay tsy maharaka an'le izy. Tsy maintsy ireo toetra zavatra anankitelo ireo ny takianao anatinao. Zay natao hoe fanjakan'Andriamanitra. Dia zao, hoy izy tsika teo hoe Jakoba 5:5-40 paster Anjato ny rina hoe vetivety. Tapany B manomboka amin'ny tapany B. Ny fiasa vavaky ny marina dia mahery indrindra. Dia soloy amin'izay ne le marina e. Le soloantsika izy tary amin'ny le soloantsika izy tary amin'ny Matio 7:12 teo. Dia vakio amin'izay ne izy ny fiasa vavaky ny inona mahery indrindra? Ny tsara fanahy. Fiasa vavaky ny tsara fanahy mahery indrindra fa tandremo raha lasa ranabavy. Ny olona ratsy fanahy zany rehefa mivavaka dia eo ianao sy ny tranonao. Azonareo ve le izy? Ka ny atao hoe mivavaka raha tianao ho fantatra, 4 minitra ny anazy izy. 10 minitra. Ay, 10 minitra sisa. Ka ny atao hoe mivavaka dia izao, hitanao ilay fanahana mitovy, ilay namorona an'Andriamanitra anao, ilay toetra namorona an'Andriamanitra anao, ino no ato anatinao? Fanjakana anankiroa ihany no misy ao, na fanjakan'Andriamanitra na fanjakan'ny devoly. Ka natao hoe mivavaka dia izao, ilay toetra tsara namorona an'Andriamanitra anao iny a, ino no miresaka amin'ilay haifa lehibe ao anatinao ao. Hainao ve zay? Inona ilay haifa lehibe raha hainao? Fanahy masina.
le toetranao iny zany no miresaka amin'le fanamasina zay ao anatinao izy poliny tsy fantatra rehefa fatepolo fanamasina ny tenanareo azonareo tsara vely izy tika zay ao anatin'ny fony resahany zay de rehefa mivavaka zany ianao a de lay fanahinao iny a no mivavaka miresaka amin'ny fanamasinao anatinao de rehefa voarain'ny fanamasinao anatinao iny a de omeny an' Jesosy Kristy aizy Jesosy ao anatinao ihany fiaraha-miasa an'Andriamanitra zany a de rehefa voarain'i Jesosy Kristy iny a lasa Jesosy miakatra any an-danitra any de rehefa any an-danitra any izy raha misy tsy mety ny vavaka nataonao a de Jesosy manitsy aneny any an-dalana eny ty mety ty mety ty mety ty tsy mety ty tsy mety ty tsy mety de tsy tononony any an-danitra any zay tsy mety fa zay mety any ny tononony ka raha ohatra ary ianao tsy mahay mivavaka de zao ny teneniny hivavaka ao anao ah na de tsy nangatahanao aza omeny ny rainao zay any an-danitra zany le izy de Jesosy amin'izay rehefa miresaka amin'Andriamanitra hoe ometrany olona io fa mendrika anazy zany de miteny Andriamanitra any an-danitra any hoe mahazotrany ianao izy amin'ny mandray an'le izy zany mainga avany le teny de tonga izy de aiza le izy no mivantana aiza azonareo velesina le Genesis toko voalohany ampianariko teo rehefa miteny Andriamanitra de le fanamasinao anatinao no mandray an'iny azonareo ve le fanamasina zany a miteny Andriamanitra de le fanamasinao anatinao am'izay mandray an'le teny nitenen'Andriamanitra iny de le fanamasina ozy a mantsanareo teo ny mampisy ny omby mampisy ny kisoa mampisy ny vorona mampisy ny trondro fa tsy nilatsaka avy any an-danitra reny fa fanamasina ny namoaka an'ireny avy any ambanin'ny tany sy ny ranomasina ka raha ohatra tsy nisy fanamasina ny aminao na hiteny ary Andriamanitra hoe hotahina ianao hotahina amin'inona ianao le fanahin'Andriamanitra tsy ao anatinao fanamasin'Andriamanitra tsy ao anatinao Jesosy Kristy tsy ao anatinao mivavaka fotsiny ianao ny tonga eto zay mahatonga antsika naiza hivavahantsika na eto na any an-tokotany na any ambony bisy na any an-tendrombohitra na any am-pisakafoanana any de tsy inona akory natao mivavaka fa reo zavatra anankitelo reo ao anatinao reo no mifampiresaka ka reo vao reo lamina amin'izay ny zavatra rehetrarehetra zay le fanjakan'Andriamanitra seny Jesosy ka tsao aloha ataovy zay atongavan'izay fanjakan'Andriamanitra zay ao anatinareo de manampo anareo daholo ny zavatra rehetrarehetra za fiteniko foany ty amaranako anazy tsotra be za tsy hampanantena anareo hoe lasa ahita asy ianao ho lasa directeur ianao ho lasa zao anao fa zay ny lalana zay ny lalana de mandehana any an-dalanany ianao any mahita izy tenin'Andriamanitra maranako azy a Ezekiela toko fahinana amin'ny telopolo Ezekiela 36 26 pasteur Anjato Rabasy Novakina vetivety aloha mialako am'izay Ezekiela 36 26 fitiko arak'izay tena mahaingana anazy le izy fa tsy vita ao anatin'ny adiny efatra zany mampianarana fakafakaitsika fa Ezekiela 36 26 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe azizy teo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo na nanoratana le fanahy pasteur Anjato petite f fa zanatsoratra le toetra n'Andriamanitra nataony ao anatin'ny fono le fo vaovao plus pasteur ary soiko amin'ny nofonareo ny fovato ka omeko fonofo ianareo vita miroapolo ary ny fanahy karahampefandray no ataoko ao anatinareo ka atonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipika ka anaraka azy fo vaovao a fanahyn'Andriamanitra vaovao nao anatinao a de omeko anao am'izay Jesosy ny fanahy masina pasteur Jato Nirina voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany a mandehana fa ny olona rehetra nandeha tany azy daholo ianao rery fetsy aza anymanda izy teka mafitsika soratsika ny pasteur iraka hery lala tao anatin'izay afatra nampitondrain'Andriamanitra izay vetivety fotsiny mety mametraka fanontaniana zao inona kely idirany fa inona ary ny idiran'ny asa amin'izany de teny aminao a tena misy idirany zany any amin'ny fototra mihitsy ianao no mila kitehana voalohany misy olona ny antsika reo mitady asa mametraka dose voatetinao daholo ny orinasa rehetrarehetra ary ianao tsy tonga saina mihitsy fa maninarany tsy mivaly mihitsy ny demanjoko satria
ilay fototra mihitsy any mila kitia, any mila fantatrao, fa rehefa fantatrao ilay fototra dia mamotoka hitanao amin'izay ny lalaka izy orany. Mino aho fa ambadika ireny afaka mitain'Andriamanitra ireny fantatrao amin'izay ilay fototra tokony haingana dia ho hitanao ny lalana mandeha. Ataotsika tirity melohan'ny dirako atao anatin'ny afatra Andriamanitra mahagaga izay nataon'ny tananao. Ataotsika sanira mahafinaritra zany dia mangataka mpanajana andreto anabavy mahafinaritra atao rinato reto hiaraka hira ao anatin'izany.